Rehefa manolotra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy ny tsioka avy avaratra andrefana indray no mandrafitra ny toetrandro ny amin'iny tapany avaratry Madagasikara iny amin'izao fotoan'izao ary ny tsioka malefaka avy atsimo na avy any atsimo atsinanana ny amin'ny faritra sisa arak'izay ary dia toy izao manaraka izao ny toetrandro no vinavinaina ao amin'ny rapitso fa 8 ny volana martsa 17 ao amin'ny rapitso maraina dia ivangongo amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny ny orana tandrifin-drahona malefaka izany hoe ny faritra Sava dia na ny faritany Mahajanga ary ny faritra Analanjorofo sy ny ilany avaratry ny faritry ny Avoatany tahak'izay ihany koa ny faritra Vatovavidovina sy Atsimo Atsinanana ary Andrahoana na Andrahoana Vitsy ny amin'ny faritra sisa ao amin'ny rapitso tolakandro indray dia toy izao manaraka izao ny toetrandro voatombatombana anorana tandrifin-drahona mety araha-kotroka avokoa ny apahatelo avaratry Madagasikara iray manontolo iny tahak'izay ihany koa ny faritra Anosy sy Androy ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa tsy dia misy fihetsehany firy ny maripana no tombatombanana ao amin'ny rapitso maraina raha oharina tamin'ny androany dia amin'ny faritra ny Avoatany izao dia 4 hatramin'ny 9 degré ny morotsiraka Atsinanana sy Andrefana dia mihoatra ny 13 degré celsius avokoa ao amin'ny rapitso tolakandro indray ny maripana ambony indrindra dia 4 degré celsius any Amaivatanana Trany somary afapana ny amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara satria manodidina ny 1 hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana voatombatombana ny ilany andrefana dia manodidina ny 4 hatramin'ny 13 degré celsius dia raha epita ranomasina ianao dia tsara ho fantatra ihany reto manaraka reto anorana tandrifin-drahona mety araha-kotroka ao amin'ny rapitso ny faritra Comore anorana tandrifin-drahona malefaka kosa ny Maurice sy Seychelles any ary ibalika be ny masoandro ny amin'ny faritra La Réunion ibalika be ihany koa ny masoandro any Paris, Milan sy Johannesburg ifandimby ny masoandro ny faritra Nairobi sy Bangkok dia izay tompoko lahy sy tompoko vavy no azona roso antsika eo amin'ity alatimy raha risoanao hatrany izay ary mamy fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.